Miaraba tokola manaja toko vavy miaraka ao anatin'ity fandanina zany malaza ity. Androany isika de ifantoka ihany mikasika ny fampanajana ny lalàna am'ireo hetsika samihafa izay mitranga sy nitranga teto amin'ny firenena izany. Ny kiondalana tahaka izao izay lalovan'ny firenena ao anatin'ny vanim-potoana mafapana de mampatsiaro avy hatrany ny am'ireo fampanajana ny lalàna sy fanajana ny lalàna teo am'ireo mpikatroka nareo mpisehatra mapiatra izany lalàna izany. Voalohany anatin'izany ny fanjakana ary ny faharoa reo sehatra rehetra izay nomeny zany lalàna izany ho an'ny fahalalana sy zo fototra. Izay fahalalana sy zo fototra izay no hitondrantsika ny adevitra am'izao ariva izao. Ambaran'ny lalam-pandrenina satria rehefa miresaka hatrany isika dia mifototra amin'ny lalàna ny fanehoan-kevitra izay hoentintsika. Alohan'ny hidirantsika am'ireo andin-dalàna samihafa mahakasika indrindra ny fanajana izany fahalalana sy zo fototra izany dia hiverenantsika aloha ny sava-raninando. Za rehefa mahazatra antsika manko ny amin'ny sava-raninando satria izany sava-raninando zany no lalan-tsaina handrafetana ny lalam-pandrenana. Izany sava-raninando zany ihany koa no azo lazaina fa mibata reo andininy samihafa ao anatin'izany lalam-pandrenana izany. Mazava ohatra ny ambarany ao anatin'ny sava-raninando ny amin'ny hoe mihevitra fa ny fivelaran'ny maizy azy sy ny fihavan'ny malagasy rehetra ny fanotra ilaina ho an'ny fampantroana maritra sy mirindra ka ny fepetra arahina indrindra dia de ao anatin'izay tsika no maka ny andalana faharoa izay manasongadina am'izany fihezanteny mamaritra ireo fepetra arahina ireo. De ny hoe ny fanajana sy ny fiarovana ny fahalalahana sy ny zo fototra. Arety ambanimbany kely ety dia miresaka ny hoe ny fitandrona sy ny fiarovana ny ain'ny olona. Izany dia handraisantsika adevitra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny amin'ny fisindro hetsika samihafa eto amin'nosy izany. Io hetsika io de efa za rehefa nahazatra nanomboka tany amin'ny taona 2017 raha hetsika ara-politika ny resantsika ka niantsona olona teto Antananarivo izany. Fa raha andeha heritaona alohan'izay 2017 izay tsika dia ndraiky amin'ny 2017 tany Toliary de efa nisy zany fisehoana amin'ny alalan'ny hetsika izany na fandavana io na fijoroana ara-tsosialy nataon'ireo mponina tany Antsimonosy. Fa raha hoeto isika Antananarivo nanomboka tamin'ny 2017 ka hatramin'ny 2024 nisy ny hetsika politika goavana teto amin'ny firenena de nahafahantsika namaritra fa ny aina tao anatin'izay fahalalahana sy zo fototra izay ny fanehoan-kevitra ho an'ny teto Madagasikara. Ampy ve sa tsy ampy izany fahalalahana izany? Liberté. Ny ilaina sa tsy ny ilaina izany zo izany droit. Ny rehetra de samy mahatsapa fa raha ohatra ka tsy voafaritra zany lalàna izany ny fomba fanehoan-kevitra sy fijoroana ary fasahiana miatrika ny zava-misy eo amin'ny firenena de tsy ho tanteraka ny demokrasia izay iantohany zany lalam-pandrenana izany. Ny fahalalahana manko sy ny zo fototra no mitarika makany amin'ny demokrasia. Ary ny demokrasia dia ny rehetra no mampiasa azy ary mampiatra azy eny amin'ny sehatra sy ny ambaratonga misy izay misy azy. Ambaran'izany ny eo amin'ny andin'ny fasivy ny amin'ny hoe mametraka tsara ny fahalalahana. Tahaka izany ihany koa ny andin'ny fahafolo. Ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra amin'ny fikambanana ary ny fahalalahana hamory malalaka sy mivezivezy. Tsy mifanalavitra am'ireo nefa ny zo fototra isam-batan'olona zay ahafahana mijoro am'izany hetsika samihafa izany. Reo rehetra reo dia arovan'ny lalàna avokoa. Ary ireo mitambatra hoy isika teo aloha dia mivadika ho fanotra lehibe makany am'izany demokrasia izany. Raha tsy feno ny fahalalahana ary raha tsy ampiarina ny zo fototra isam-batan'olona dia tsy azo lazaina fa misy demokrasia miatra sy ampiarina eo anivon'ny firenena anankiray. Ambaran'izany tokoa ny andininy fahatelo amby telopolo miresaka manokana ny zo hitokona. Zao ny ambarany ny andininy fahatelo amby telopolo. Ekena ny zo hanao fitokonana nefa zany dia tsy tokony hanohitonana ny fampandehanana ny asam-bahoaka.
mazava tsara izany fa zo zany lalàna no mamaritra izany ary zany zo zany zay faritany lalàna izany de nampiarin'ireo rehetrarehetra na neo hevitra sy nampiarin'ireo rehetrarehetra nanao fihetsehana teto amin'ny tany repoblika Madagasikara na io mpiasa zay nambarany ty lalam-panorenana ty fa manana zo hanao an'izay fihetsehana zay na io ny fikambanana na io ro vondrona rehetrarehetra na amsehatra aiza na aiza kanefa de misy lalàna mife izany dikan'izany tsy mihoatra n'izay fanajana ny lalàna izay ny fahafahana mametraka andreo zo ireo mampiasa ny zo ny akamaroany isambatan'olona am'izao fotoana izao ary zay zo zay fehezin'ny zololombelona zay ny soniavy Madagasikara teo amin'ny sehatra raisam-pirenena tamin'ny alalan'ilay fanambarany iraisam-pirenena zon'olombelona dia tsy mifanalavitra am'ty lalam-panorenana ity zay mametraka ny mahazava-dehibe zany fahalalahana izany ka raha ohatra ka tsy mifandray tsy mifampiankina ny fahalalahana sy ny zo dia mandringa ihany ny endriky ny demokrasia izao fitondrany zao no nijoro nanomboka tany amin'ny taona 2024 2024 de nampiasa n'izay fahalalahana sy zay zo fototra izay nambaratsika ombenombeny tamin'ny fandarina famakafakana ny fandarina zay nijoroantsika tao anatin'ny miara-manonja ny amin'ny hoe ny fanjakana dia ny orina teo ambony zay etsy-bahoaka izay 2024 nametraka izany etsy-bahoaka teo amin'ny kanja Nambojatovy sy kanja ny 13 Mey ary tahakan'izany ihany koa ny nitranga teny Analakely tamin'ny 2024 izany nahafahana nandrava ny gouvernemanta ka nahatonga ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nametraka ilay fifanarahana nahafahana manolo ny prime ministre ka nahazona ny prime ministre am'izao fotoana izao io zay mbola manohy ny asany zo sy fahalalahany zany nateraky ny demokrasia ka raha misy fanjakana tokony hanajany zay zo fototra sy fahalalahany zay dia anisan'izany ity fanjakana miorina am'izao fotoana izao ty satria tena ny aina sy nahatsapa ary tena ny lalao an'izany ny fanjakana ny fandimy teo aloha raha teo tsy sarotony tamin'izany satria ny heverina fa ny zava-dehibe hiorena ny trata republikana de ny lalam-panorenana nanaiky izany fanjakana nisy iny reo etsy-bahoaka zay ny tany saitsika roa ireo ka raha ohatra ka misy olona am'izao fotoana zao nahapahan'olona zay tsy manaiky ny endrim-pitantanana any amin'ny sehatra misy azy na orinasy io na fiarahamonina io na fivarotana io na ihany ko zay misehatra eo amin'ny tontolo ny fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena na amin'ny alalan'ny fikambanana tsotra na fiarahamonina sivily na fiarahamonina ara-toekarena indrindra fa fiarahamonina politika ka miantso fivondronany rehetra mba aneo hevitra am'izay fampiasana ny zo sy fahalalahana izay de tokony tsy ho sarotiny am'izany fitondram-panjakana satria tsapana mahazava-dehibe zany ary afaka nampiasainy tamin'ny fotoana zay nampiasainy izany raisika ohatra ny zavatra hitranga eo Analakely ho an'ny Rapitso Sabotsy 7 Aprily samy mampiasa ny zony ao anatin'izay taoarina n'izay fanomezana fepotona zay na ny mpanolontsaina na ny fikambanana ny taxi na reo fikambanana mivondrona miara-dia amin'izy ireo sy ireo olo-pirenena marobe saingy ny zavatra mahagaga ao anatin'izay zo sy fahalalahana izay de misy tompona ndraiky mpanjakana manetsika hetsika hafa hifandona am'izany etsika zay efa fantatra fa mety hitranga afaka 10 andro izay araka ny namparan'ny mpanolontsaina ny tanàna iray dikan'izany ny etsika ho tanterahana amin'ny Sabotsy de tsy ho zava-baovao ho an'ny vaovaony rehetra korony fa efa nampahafantarina ny hoe 10 andro aoriana nay fanambarana nataony de mety hisy etsika raha toka tsy misy ny fandraisana ndraiky satria finiavan'ilay olona zay nambara fa tokony ametra-pialana am'izany toerana izany ka raha ohatra ka misy etsika hafa foronina hafahana indray manohitra n'izany etsika Rapitso izany dia ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany mihitsiny no mampifandona zay fahalalahany sasany aneo hevitra pilaminina sy ankahalalahana izay re manko fa ny taxi moto zay mbola tsy nahazo fankatoavana akory teo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo ary izay mbola miady ny hanolotra lalàna vaovao indray eo anivon'ny tanàna Antananarivo dia hanomeny tanàna Antananarivo fahafahana anao hetsika diabe Rapitso Sabotsy 7 Aprily manaiky izany ve ny fitandrona ny filaminana eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny prefektora ny polisy mitaza-potsy mijery izany ve ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana amin'ny akabeany emo zay resantsika izany
inona ny zavatra hitranga satria fantatry ny rehetra raha Antananarivo renivohitra andresana ny bras de fer eo amin'ny sehatry ny fitaterana dia ny taxi ville sy ny taxi moto. Raha toa ka misy ny fifandonana zay miainga avy any Andotam-penaka ny taxi moto ary miainga aty amin'ny faritra Korondrano aty ny taxi ville, iza no sahandray andraikitra am'izay zavatra hitranga am'izany. Sady mauvaise foi hoy ny fitenenana zay no endrika fampifandonana ny lalàna izany, fahalalàna zay efa fantatry ny rehetra sy ny zo zay efa nambara ny hoe isetsika 5 andro, fa tsy tongatonga ho azy akoriny zao zavatra zay hitranga amin'ny alalan'ny diabe ny taxi moto izao. Tsisy fahadiso ny rehetra ohatra ka hitaky ny fitakiny am'izay veriny fambazony izy na avy amin'iza na avy amin'iza, fa kosa ny endrika fampifandonana ny sehatrasa tahaka izao de verina kosa fa mba fanitsaka amin'ny endriky lalàna izany resahantsika izany. Izany indrindra no tokony tsapan'ny fanjakana amin'ny 2020 dia ny tsirairay mihitsiny no takina amin'ny fanajana ny lalam-pandrenona sy ireo androm-pandrakana ary ireo didy mandalany repoblika eo am-pizakany anyzo sy ny fahalalana eken'ity lalam-pandrenona ity. Tsy mananjo anao fahadisoana noho izany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra izay malala fa misy hetsika 15 andro melo ho tanterahana ao anatin'izany commune izany, kanefa de mampiasa sy ampitaterana hafa anao diabe manodidina ny tanàna ao anatin'ny ora zay anaovan'ireo vondrona zay nanao fanambarana 2 andro izay fa anao hetsika eto Antananarivo. Zavatra manahirana toy izany ary zay fampiasana ny lalàna tsy aradrariny zay sy fanaovana ny lalàna ho kilalao politika izay no manahirana izany. Izany anefa ny tokony hijoroany rehetra ny amin'ny hoe raha oviana no afaka ampiasan'ny lalàna ny olom-pirenena, afaka mampiasa ny lalàna ny olom-pirenena rehefa fatany fa tonga ny fepotona ahafahany mijoro ka tsy hanohitohina ny endriky ny filaminana. Io rapitsy ohatra de verina fa tokony hisy fitandroman'ny filaminana tsara eo anatrehany zay fampanajana ny lalàna ho an'ny andany sy ny ankilan'izay mba tsy hiteraka fifandonana, fa tokony ho fantatry ny be sy ny maro ihany koa ny amin'ny hoe manana zo fototra sy fahalalahana hiteniny amin'ny zavatra iainany andavanandro, na io vidim-piainana, na io karama tsy ara-dalàna, na io fandrarana vohitsakitsaka satria lalam-panorenana no miresaka izany, na ihany koa fitsaboana tsy zarizary na fampianarana tsy lavorary, lalam-panorenana no miresaka izany. Ka raha mahatsapa izany vahoaka fa voahitsakitsaka ireo rehetra ireo de manana zo sy fahalalahana izy hiteny sy anio hevitra. Ny aina ny voaka tany Grèce zany tamin'ny herinandro lasa teo, ny aina ny voaka tamin'ny Sri Lanka zany, tany RDC, tany Tunisie sy ireo toerana maro samihafa zay nampiseho izany zo sy fahalalahana izany. Ka raha vitan'ny hafa sy ainan'ny hafa, inona no tsy aina ny vahoaka malagasy sy hijoroa ny vahoaka malagasy am'izany? Lalam-panorenana no miantoka izany. Lalam-panorenana ihany koa no miantoka ny vahoaka ho zo arovana sy zo hanana izay fahafana miteny izany. Tsy hoe malalaka amin'ny fanio-kevina eny anivon'ny ainao manjery-panjakana fotsiny atao hoe fahalalahana, fa malalaka am'ireo ambaran'ny lalam-panorenana rehetra, na fahafana mivezivezy, na mahazo vaovao, na manao gazety io, na fahafahana mitokona, na fahafahana ihany koa maneho hevitra sy ny sisa sy ny sisa. Ireny rehetra ireny no mitambatra ho tonga demokrasia. Tahaka ny hoe tsy ampy ny entina hilazana fa mahaleo tena ny firenena iray raha toa ka mbola tsy ampy ny fiandrianana. Ny atao hoe fiandrianana dia tsy fiandrianana ara-politika fotsiny ihany fa fiandrianana ara-diplomatika ihany koa, fiandrianana ara-toekarena ihany koa. Ka raha tsy ampy ireo dia mandringa ny entina hilazana ny firenena iray fa mahaleo tena izany. Tokony ho tsakotsakony rehetra izany ahafahana mampiatra izay zo fototra sy fahalalahana izay. Zay no zava-misy, zany malaza amezako fotoana antsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ny fotoana manaraka indray. Makasetraka indrindra tompoko.